Parlemanta andinika an'ilay volavolonan-dalàna ohatraohatra ray 2020 io, ohatrany hoe toa sisihana ihany fijerena an'ilay satria tamin'ny février raha tsy diso hoe efa na mars izay efa nandalo teto dia nisy an'ilay fianjanany tasy. Manahoana ny fahitanao an'io resaka hoe fampitsoana ny ordre du jour ilay? Anatin'ny ara-dalàna aloha io e, ary namafisy ny HCC moa zany no nakatakatany ny lehiben'ny gouvernement, ny premier ministre lehiben'ny gouvernement, ara-dalàna tsara zany. Afaka mampiantso anaovana commission paritaire ny gouvernement, ministre, ara-dalàna zany. Dia fantatrao voalazanao teo ny antony ampanetsony raha ohatra zao fotsiny zao dia ozy hoe inona maika be. Maninona tsy natao ilay zany tamin'ilay session ordinaire. Ny azo zany dia farafaratsy no iaho ndraisa-bola. Dia tsara moa zay satria mety hovaliana io leko maikako. Nefa ozy inona le maika satria raha zao anao mijery dia volany amin'ny miliara mahery indray zany lanin'ny parlement rototra satria tsy anatina budget io fa ny finance indray zany manao an'izay. Inona no maika anatin'ilay izy maika maninona tsy natao tamin'ny anina na ao atao amin'ny oktobra dia rehefa avy eo ary izy nefa maika taloha satria efa voalaza taloha hoe tokony tamin'ny desambra tamin'ny herintaona ilay izy ary natao tsy natao. Zay zany ny amaliko an'ilay hoe fa inona no nanosika ny fanjakana no ny extraordinaire zay akosa dia tsy manafany teny amin'izay fa nefa dia zay valiko. Ny mpandinika ara-politika moa mety ilaza hoe satria malazo anatin'io zany satria natao mbola tsy nidegrouper moa izy fa nampiarahana nefa lalàna tsisy ifandraisany mihitsy. Ordonnance tsisy ifandraisany zany ohatra fotsiny hoe tsy ohatra fa anatin'io zany dia le resaka momba ny Sénat fabeany dia resaka momba ny référendum sy ny any fahatelony dia resaka momba minina zay tsisy ifandraisany. Indra moa zany no discuten'ilay commission paritaire mbola fanontaniana napetraka satria ny commission paritaire dia natao hoe tsy nitovy hevitra amin'ny amendement tia nefa ratification inona ny amendement hoentinao ao anatin'ilay izy nefa ny commission paritaire zay raha fampiasaina dia ifanaraka amina ataoko hoe texte anankiray hoe zao zany no itovizatsika na tsy itovizatsika. Zay zany mbola ho alamina ho atsangana ilay commission paritaire ara-zadiny fa voalohany teto amin'ny tantarantsika ary fahafantarana azy mamadibadika zay vao isy an'izany commission paritaire zany. Na ny règlement intérieur ary ohatrany samy manana ny azy ilay rotota zay ampifanakakezina iny asa tanatiny iny fa le principe mihitsy hoe ahoana zany ny tanterahana satria ratification ny atao. Ratification zany na eny na tsy zany hoe tsy misy texte ifanarahana ve zany eo akoatran'le hoe tsy nidegrouper ny fanjakana ilay izy fa mbola le ataoko hoe manansarotra be zany fandinihana an'ilay satria lasa lalàna ray ao anatin'ny lalàna anankiray zany le zavatra ordonnance tsisy ifandraisany mihitsy anatin'ny zavatra zay atao. Ao anatin'ny fifandraisan-dahatra moa no jerena an'izany rehefa tsy anatin'ny fanaran-dalàna ihany koa. Raha ohatra mety tsy azo ilay fanatanterahana an'izy dia mety misy ny fanontanianany HCC hoe raha ilainy zany fa tsy hoe vatapaka koa hoe ahoana marina moa ny fomba ifandraisana zany tia ny asa ny adidy amanandraikitra amin'ny famoronana an'izany commission paritaire zany tia nefa ilay zavatra saina dinihany sao dia tsy mifandray zany. Mety anao ahoana zany endrikendriky ny ataontsika hoe ny position ny Sénat ao anatin'izay? Zay tsy mianticiper zay moa tamin'ny fotoanandro efa nameny hevitra hoe nitsipaka an'ilay izy zay ny taria hoe mety aminay io samy manana heviny dia zay zany ampifanakakezina rehefa afaka izay ataoko hoe ny fandaina maromaro amin'ny antom-pisina fomba tanterahana an'ilay asa zay atao anatin'ilay izy. Fantaniko ny président niteny any ianao tao amin'ny resaka hoe fandaniam-bola le andany vola ilay hoe session extraordinaire ny assemblée ty amin'ny CCI raha ny fahafantarana azy mitapaka natanterahany zareo février azonao vaky. Za tsy miditra hoe ny assemblée sy ny Sénat fa nozy hoe za dia manaraka amin'ny filoham-pirenena amin'io hoe andao reny ny fitondrana volam-panjakana ity mba kajiana tsara mba ho any amin'izay tena maika sy zay misy fitraikany tsara amin'ny fiainam-bahoaka aloha voavaly ve zany amin'izao zavatra atao zao zay nipetraka fanontaniana satria raha nanakelezana ny budget anay dia atao anatin'izany hevitra zany hoe tsy maintsy samy mifekibo daholo eny ary tompotsoa ambony firenena io dia mahita an'izy fotsiny zay no lazaiko hoe
nanomboka tamin'ny desambra ny fanjakana mba handateraky ny afaka nanao an'io dia nanao session extraordinaire teo any alelan'izay na mpandany an'izy indray moa resaka parlement iny a tsy voatery hoe satria manao session extraordinaire anao dia laliny iny tsy talefa indray le izy tao amin'ny session ordinaire zay efa anatina ordinaire zay le izy fa alefa session extraordinaire indray a nefa afaka ray volana misy session ordinaire zasany tsy manana vary androany fa ny ampy fotsiny dia ozy hoe mifanitsy ve zany amin'ilay resahan'ny filoham-pirenena anatin'ny hoe mba handao a satria hitatsika tsara zao be manahirana mety misy olo iteny any hoe inona amin'ny fanjakana hoe zay miliara fa ny olona miaino sarotra miaino an'izany hoe raha azon'ny kajiny zany ka nanampiana ny sahirana kokoa angamba na vita firy tsy fantatro anjaran'izay nandray fanapa-kevitra no mety mamaly an'izany mbola tsy tonga loatra amin'izao za zao mifantaina be da be androany satria io a dia tsy anatin'ny budget ny saina mihitsy ny manao ny extraordinaire ny frais ny indemnité zay tsy manana ny avancen'le olona eo zany zao manano sarotra dia tsy dia ho gaga loatra nareo raha vitsivitsy ny olona tonga satria sady mbola sarotra mivezivezena no misy toerana tena mbola lavitra be sarotra topoka